Feno sy folo taona amin'ity taona ity kosa ny fikambanam-behivavy kristiana ho an'izao tovovavy eto Madagasikara na ny fikirizamana natanteraka lanonana lehibe izy ireo nentina nanamarihana izany ny lanonana moa dia teo ambany Fehindramatoa Rajerson Nicole Véronique. Nakalaza ny fahasivifolo taona nisiny ny fikambanam-behivavy fikambanana kristiana ho an'izao tovovavy eto Madagasikara na ny fikirizamana. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no honentin'ity fikambanana ity nakalaza izany andro lehibe izany omaly tetsy amin'ny espasina Mentso etsy Dalatamaty. Ramatoa Rajerson Nicole Véronique avy amin'ny UNRR Union Nationale pour la Refondation et la Reconstruction no renim-piahany fikambanana. Tokony amin'izao fiainana izao zany efa tokony handray andraikitra daholo ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny firenena satria tsy efa mandroso zany ny fandrosoana dia tokony efa handray andraikitra amin'izay daholo ny vehivavy fa tsy hijanona amin'ny fikarakarana tokantrano sy ny ankizy. Manararaotra eto ny tenako dia hiaraban'ireo raim-pianakaviana rehetra any tokantrano any tratry ny fetin'ny ray andro any ambinina amin'ny rehetrarehetra ne ianareo rehetra. Tao anaty hafaliana tanteraka no nizoran'ny lanonana fankalazana ny fahasivifolo taonan'ny fikirizamana ary dia niara nifaly niaraka tamin'ireo mpikambana Ramatoa Rajerson Nicole Véronique. Mahatratra 500 manerina ny nosy ankehitriny ny isan'ireo mpikambana tena mavitrika ao anatin'ny fikirizamana.